niarahana tamin'ny association baobaba zany fanolorana kidoro an'ireo olona zay tena zoky olona indrindra amin'ny fokotanin-jakoa eto amin'ny commune Lasotry. Misy amin'izy ireo nefa 100 taona mahery dia toran'izany kidoro zany moa zany ary izy io dia ao anatin'ny fiarah-miasa izay ataonay amin'ny association baobaba izay efa niara-miasa tamin'ny commune Lasotry foana hatramin'izay. Rehefa ho avy zao ny ririnina dia anisan'ny fitaovana zany izay tena ilain'ny atao hoe olona tahaka ireny, zoky olona tahaka ireny ny kidoro. Izay no antony hoe nisafidianana ireo zoky olona nomena anazy ireny zany. Ny zoky olona izay nahazo zany eny anivon'ny fokontany dia embolo. Misy ihany koa nefa naizanat zany no nomena ny maternité eto amin'ny commune Lasora sy ny CSPD Lasora zany dia izy ireo zany no sitraka ny fanomezana izay niarahana tamin'ny association baobaba androany.